Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Dia ampifaliana lehibe indray no iarabaka antsika tsiraray avy any tokantrano sy any amin'ny toerana rehetrarehetra izay anarantsika izao fandarana izao. Faly miaona amintsika tsiraray avy indray ny tenako ankehitriny, ary isaorana lehibe ny Tompo Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny fitahiany lehibe tamintsika ka mbola velon'aina soamantsara isika afaka indray manaraka ny tenin'Andriamanitra. Isaorana manokana Andriamanitra satria izy mbola navelona antsika toy izao. Izy ihany koa no mbola ahafahantsika ihany koa mifanerasera toy izao. Eto ihany koa dia misaotra n'Andriamanitra lehibe noho ny amin'ny fotoana satria ambara amintsika tsiraray avy ry havana toy izao. Tsy avy amintsika akory no mbola mahavelona antsika toy izao fa Andriamanitra no nanome fahavelomana. Andriamanitra ihany koa no nanome tanjaka sy hery ary fahasalamana. Ary izy ihany koa no mbola nitahantsika na dia izay tombon'andro havelomantsika izao azy. Izany indrindra no tokony hiderantsika an'Andriamanitra, ankasitrahantsika anazy, ary isaorantsika izy noho ny amin'izany fitahiny sy fitiavana lehibe omeny antsika izany. Koa ankehitriny azy, mamelohan'ny ahafahantsika tena hiroso amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra indray, dia andehantsika hiaraka hivavaka. Ho anao na dia ataoko hoe any ivelan'ny Madagasikara ary ianao mihaino an'ity hafatra ity sy manaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra, eny na any ivelana Antananarivo ihany koa aza, dia rariana soa sahady ianareo, ary antsoina ihany koa hiaraka hivavaka satria maro amintsika ireny miantso anay telefônina avy any alavitra tokoa, kanefa dia izao hoe noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nataony ianao nifanena tamin'izao hafatra izao, nataony ianao nahita izao fandarana izao satria nahoana? Te hiasa eo amintsika Andriamanitra, te haneho zavatra lehibe amintsika ihany koa izy, ary te hitany fiainantsika izy amin'izao faraparan'ny taona 2024 izao. Ka andeha aritsika hivavaka hoy aho ka aondreo ary lohanao. Ry Tompo Andriamanitra, rainay tsara indrindro, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ianao. Misaotra anao zay Andriamanitra fa nomenao tombonandro, nomenao ty fotoana ity ihany koa izay ahafahanay mbola manaraka ny fandarana eto androany. Ninonino nataonay eto Jesosy Tompo? Dia ankinina aminao zany ary apetrakay eo am-pelantany anao. Koa na iza manaraka an'ity fandarana ity, nataonao ihany koa hifanena amin'izao hafatra izao izy Andriamanitra. Raha ao anaty olana izy dia vonjeo, fa ao ny olana rehetrarehetra misy amin'ny fiainany. Raha marary izy dia sitrano ny aretiny, afao ny fanaitainany, ary na iza ao anatin'ny ady, fampitehana sy ny faharavana. Andriamanitra mivavaka eto anatrehanao aho, vonjeo ny olona, ampio izy amin'izao fotoana izao, ataovy mpandresy izy, ary ianao mihitsiny hanangana ny fiainana rehetra izay rava teo aminy. Misaotra Jesosy, tahian'Andriamanitra ny ity fotoana ity. Amen. Eny ary tompoko, amaky tenin'Andriamanitra iray isika arak'izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 20 ao amin'ny 9:9. Deutéronomie 20 ao amin'ny 9:9. Raha misy baiboly ao an-tranonao ao dia irahantsika mandre ary mamaky ny tenin'Andriamanitra. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Andidin'ny fitahiny aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao, ka hitanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra anao. Averiko vakina ny tenin'Andriamanitra. Andidin'ny fitahiny ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao, ka hitanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra anao. Avy amin'ny alalan'izay andalan-tsoratra masina izay nalaintsika avy tao amin'ny baiboly izay no hoentsika manomboka ity hafatra ity. Mbola ho toy amin'ny hafatra izay noentina farany tamintsika teto dia izao. Tena afaka amarana ny taona
amin'ny fifaliana sy ny fiobina ianao. Satria nahoana? Efa tena afaka andro vitsivitsy tokoa sisany, de hifarana tanteraka ny taona 724 ary dia tsy hisy intsony zany taona 724 izany, ary afaka andro vitsivitsy ihany koa tsika de hitsena indray ny taona 824. Hoy a tamin'ny afatra farany etiko teto rehefa ny izao, afaka ny amarana ny taona 724 amin'ny fifaliana sy ny fiobina hoa ianao, ary hitsena ny taona 824 ihany koa amin'ny fandresena lehibe sy amin'ny fifaliana goavana. Eny, ekena tokoa ry mpiaino havana, fa mety maro tamitsika izay mandray am'izao fotoana izao mety tena nisy fitsangandravatra tena mafy tam'ty taona 724 ity. Na teo amin'ny asanao zany, mety tena nisy karazana sakana be dia be, teo amin'ny asanao ihany koa nisy karazana tsy fombiazana be dia be, na mety nisy fikorotanana mihitsy, na mety maro tamitsika tam'ty taona ity mety rava ny asanao, mety nikorotana ny asanao, mety voafitaky ny olona ianao, mety tena nanana asa tsara ianao, nanana maizy ianao ianao, fa mety tonga tokoa ny taona 724 raha ny fanorinao tany ampiandohan'ny taona de hoe mba nanana fikasana ianao, nanana fanoriana ianao, mba nanana vision ianao hoe am'ty taonty de mba maniry fiainana isonitra, maniry fiainana iakatra, mba maniry fiainana ho tsara noho ny teo aloha, nefany mety ny fanohatra tam'izay ve nitranga tao amin'ny fiainanao, mety ny fanohatra tam'izay ve no vokatra ihany koa nojonjainao. Hoy aminao androany, aza manaiky tanondrika, aza manaiky okivy, aza manaiky ihany koa ravoravo tanana, fa zao zavatra lehibe androany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe afaka mbola marana ny taona amin'ny fifaliana lehibe ianao, ary afaka mbola marana ny taona amin'ny fitsikina ianao, ka na de manahoana sy manahoana azy no zavatra hitanao tao amin'ny tontolon'ny fandrarana, tao amin'ny tontolon'ny asanao. Ry mpiaino havanao, hoy aminao androany, Andriamanitra mahagaga Andriamanitra, tena mahay zavatra lehibe tsy takatry ny saina izy, ka hoy amintsika hoe raha nomen'Andriamanitra ao anao ty taona ty, raha nampandalovin'Andriamanitra iainanao ty taona ty, za tena resy lahatra sy mino aho fa afaka tena anao zavatra lehibe Andriamanitra. Tsy hoe nomen'Andriamanitra anao ty taona ty de nahitanao ny mangidy, nahitanao zavatra ratsy, nahitanao fampitena sy faravana, tsy faly am'izany Andriamanitra tompoko, fa tena izy de izao afaka hitantsika izy, afaka mbola isy zavatra lehibe sy tsara lavitra omen'Andriamanitra sy ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny tontolo ny fiainanao na amin'ny asanao am'ty taona 724 ity. Afaka mbola vain'Andriamanitra tanteraka mihitsy io fiainanao io, satria nahoana? Andriamanitra araky ny tendry nambarantsika sy nivakitsika teo de hoe andidin'ny fitahina aminao ane Jehova ao amin'ny fitoeram-parinao sy am'izay rehetrarehetra ataony ny tananao. Zany hoe mazava zany ity teny zay nambarany tenin'Andriamanitra izay vakitsika ity hoe am'izay rehetrarehetra ataony ny tananao. Mianatra ve ianao? Miasa ve ianao? Inona kay zavatra ataonao? Inona tontolo asa ataonao? De hoy aminao, ianao angamba indraindray mety alay-panaka eritreritra atao anatin'ny sainao ato hoe ity asa ity ve moa avelona anahy, na ity asako ity ve moa de mba hatafavoaka anahy. Mety mieritreritra zany ianao amin'ny maha-olombelona anao, mety mieritreritra zany ianao satria ianao no mandrefy hoe asa tsy de manahoana le izy, ianao mety nametra hoe asa tsy de tena lavoraro le izy, na mety misy amintsika ary indraindray mety alay-panaka iteny manao hoe ny asako nge karaha mavary masaka tsy mifanohatra akory amin'ny diplômako, tsy mifanohatra akory amin'ny mba traikefananako, mety hiteny zany ianao naindray, mety alay-panahy ilazan'zany ianao ry havana zay miaino ahy. Misy amintsika raha de miteny mihitsy hoe mandrefy ny asanao ihany koa amin'ny tranga misy eto amin'ny tontolon'ny firenetsika, amin'ny zavatra miseho am'izao vaninandro misy atsika izao, de mety indraindray ampimitena isika manao hoe mety tsy za irery nge misy azao mety tsy za rery nge nitrangan'zany indrindra ao anatin'ny vanim-potoana, ao anatin'ny vaninandro tahaka izao. Tsia ho anao zay manaraka ana am'ty androany ty, hoy aminao afaka tena hita, afaka hitantsehatra hitondra fanambinana eo amin'ny asan'ny tananao Andriamanitra.
eo am'izay ataon'ny tananao rehetra na inona na inona mazava tenin'Andriamanitra avakitsika io de hoe andidiny fitahiny ho aminao anie Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetrarehetra ataon'ny tananao, izay rehetra ataon'ny tananao izy de afaka andidiny fitahiny. Zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no mibaiko, dikany hoe mandiditsy iny de mibaiko na hoe manome alalana, miteny mihitsy hoe hodidiko anao fitahina, makaneso amin'ny asan'ny tanan'ity lehilahy ty, makaneso amin'ny asan'ny tanan'ity vehivavy ity, izay rehetrarehetra ataon'ny tananao zany de hodidin'Andriamanitra hiditra amin'ny fitahina rehetra izany. Ka am'izao faraparan'ny taona izao zany de hoy aminao ovay am'izay ary ny fomba fijerinao sy ny fisainanao hoe eny tokoa izay zany ny afatra heniko androany maraina, tsy kisendrasendra nefa na enony ty afatra ity. Mety misy amintsika nge mety misy fandrarana lehibe nataonao ary raha maombelona de efa tena raikitra tanteraka mihitsy le izy ary efa tsisy tsony ny sakana tokony tsy hatanteraka an'izany, nefany tao anatina minitra vitsy na tao anatina segondra vitsy na tao anatina ora anankiray fotsiny na ora maromaro de nivadika tapoka le izy. Ny tanondrika ianao nefa ny teny efa resy lahatra hoe ndry ho tafavoaka am'izay zany, ho tafita am'izay zany, mba hiova am'izay zany ny fiainako sy ny ankonako, nefa ny vetivety tao zavatra tsy napozona veno ny tranga, zavatra tsy napozona veno ny seho. Hoy aminao androany, aza matahotra, aza mitanondrika, aza manay kokivy ianao, fa mazava ny teny, tsy avy amiko ny teny fa Andriamanitra no nanome ny teny manao hoe andidiny fitahiny ao am'izay rehetra ataon'ny tanatsika io Andriamanitra io. Afaka mbola isy zavatra lehibe tsy takatry ny saina iova ho ataon'Andriamanitra amitsika am'ty taona 720 ity. Zay zavatra nitranga eo amin'ny asatsika. Eny, fa na de teo amin'ny tontolon'ny tokantranonao anko azy, mety tsy lamima mihitsy ve? Mety tena tamin'ty taona ity no mety nikorotana ny tokantranonao satria mety maditra ny vadinao, mety tsy mody an-trano mihitsy izy, na ihany koa mety lasa nandeha niasa izy de tsy miverina intsony izy am'izao fotoana, na no niditra ny vadinao de mety rava tanteraka mihitsy ny tokantranonao, na efa tena mampirafy anao mihitsy izy ka tsy hitanao ntsony zay ho atao, mety tsy manome volanao ntsony izy, mety be debe ny tranga mety iainanao atokantrano. Ary ny zavatra be debe hitako ny olana hoentin'ny olona ao amin'ny manatona anay amin'ny fotoana mila vavaka ny olona, ny akamaroan'ny olona reo miantso ny telefona, mandefa mesazy, manatona mivatana mihitsy de be debe am'ireo olon'ireo na lehilahy io na vehivavy io de ny akamaroany tompoko de tena misy olana eo amin'ny resaka fanambadiana. Fa ny zavatra lehibe mampahery any fa ny de izao, Andriamanitra de tena afaka hiditra an-tsehatra hita sy anisoa ny fiainan'ny olona rehetra na de eo amin'ny lafiny ara-tokantranony izany. Hitanao izy ozy any amin'ny tany zomeny Jehovah Andriamanitra ho anao, any amin'ny tokantranonao any afaka hotahin'Andriamanitra ao amin'le tokantrano izay nomen'Andriamanitra anao io, tsy ampitondra fahorinanao akory no nanomezan'Andriamanitra ny tokantrano io, tsy ampijary anao akory no nanomezan'Andriamanitra anao io tokantranonao io, fa matoa Andriamanitra nanome ny tokantrano anao, matoa Andriamanitra ihany koa nanome ny vadinao io anao, de izao ry havanao hita ny tokantranonao izy. Any amin'ny tany rehetra zay omen'Andriamanitra anao de afaka hitondra fitahin'Andriamanitra, afaka hotahin'Andriamanitra ianao. Nefa no teo aloha hoe tsy vitsy ny olona tena hitako fa ny zakany mangidy, mamoy fo, tsy fitanteraka, latra dranomaso, no inona no reo olana sedrainy ao amin'ny sehatry ny fanambadiana. Tena be debe mihitsy ary reo miravoravo tanana ary te hamono tena mihitsy, ny antony tsy zakany sony ilay hoe mizaka ny olana atrehany eo amin'ny fanambadiana eo. Misy oam-pitenenana malagasy manao hoe tokantrano ka dia tsy ahake, fa de izy sy ny rindrina efatra sisa no mizaka izany andro manalina ao anatin'ny tokantrano ao. Mety anisan'izany ianao zay miaino io am'izao fotoana, tsy kisendrasendra nefany no atongava zao afatra eo aminao, fa ity no fanafody anasitrana n'Andriamanitra indray itokantranonao, anasitrana n'Andriamanitra indray io asanao io am'izao faraparan'ny taona 720 izao. Tsarovy fa Andriamanitra de mahay zavatra rehetra hoy teny aloha
ary afaka ampitsombadika tanteraka ny tantaram-piainanao ka hoe aminao manao hoe na manahoana na manahoana ny tranga nisy teo fiainanao tam'ty taona 17 ity na inona zavatra miseho nandalo tao amin'ny fiainanao de hoy aminao manao hoe tena mahay zavatra rehetr'Andriamanitra, afaka tena iova ny fiainanao ary ho tahiny ianao, manana ny fotoanany tsara indrindra Andriamanitra. Ary ny angatahako de hoe am'ty faraparan'ny taona ity de andidy ny fitahiny Andriamanitra ka ho alefan'Andriamanitra hiazakazaka ao aminao anie ny fitahiny rehetra ka ho ambin'Andriamanitra sy ho asoavin'Andriamanitra ao anao zao taona 17 sy 20 izao. Ny fanontaniana mipetraka nefa de hoe ahoana, inona ny tokony ataonao, ahoana nefa no atonga anao tena atsapa izany hoe Andriamanitra tena hitanao sy anambona anao ao amin'ny asanao zay ataon'ny tananao sy ao amin'ny tokantranonao am'ty taona 17 sy 20 sy am'y taona ho avy 20 sy 20. Ahoana nefa no ihany tokony ataonao mba hatsapanao izany am'izao faraparan'ny taona diavintsika izao sy mba hidiranao any amin'ny taona vaovao amin'ny fifaliana lehibe sy ny fandresena? Ahoana ny zavatra ho atao? Ry havanao, araky ny teniko tamin'ny faraparan'ny toriteny zay nataoko farany teto manao hoe tsy mitady zavatra tsy vitan'ny olombelona Andriamanitra, tsy mampanao zavatra tsy tafavoakantsika sy tsy ho vitantsika Andriamanitra. Fantakin'Andriamanitra antsika voalohany de izao: ny finoana ho an'i Jesosy sy ny fanakena ho azy tanteraka, ny finoana ho ny asany sy ny fanakena ho azy tanteraka no atonga an'izany zavatra rehetrarehetra zay nitantaraiko teo aloha zany ho tsapanao, ho raisinao tanana ary hitranga eo amin'ny fiainanao. Mila tena mino an' Jesosy isika satria voalazan'ny Baiboly de izao: tsy afaka manao ninninona amin'ny olona tsy mino Andriamanitra, ary tsy afaka hita sitraka amin'Andriamanitra mihitsy ny olona rehefa tsy mino. Zany hoe raha tonga de tsorina de izao hoe Andriamanitra tsy afaka anao hetsika, tsy afaka anao zavatra mihitsy ao amin'ny olona tsy mino azy. Raha miaino azy zao ianao androany manaraka ty fandarana ity de tokony tena hisy finoana lehibe mihitsy ao anatinao hoe mbola hain' Jesosy manova an'ity tantaram-piainako ity, ka na de efa tena maharama olombelona anahy de hoe tsy ho tavavoaka ity fa saingy izao no ny finokan'ilay Jesosy tompo zay efa nitsangana tamaty nandresy ny fahafatesany, ilay Jesosy tompo zay tonga tety ambonin'ny tany ka nany maty azy ary natsangany, de ny finoana ho an'izany Jesosy izany no atonga ny tantaram-piainanao tena iova ary ho tsara lavitra, hisy fifaliana sy fiadanana am'ty faraparan'ny taona 17 sy 20 ity. Mino ianao, aoka tena hisy finoana lehibe mihitsy ao anatinao ao fa afaka hovain'i Jesosy hitontolo ny fiainanao io am'ty faraparan'ny taona ity. Na inona tranganety nisy teo amin'ny fiainanao ny mandresy lahatra ary havana de izao azon'i Jesosy tompo hovaina daholy ny fiainan'ny olona misy finoana ao anatiny. Tsy hoe ny mino fotsiny anefa ianao fa mila ekenao tanteraka mihitsy izy. Hoy tamin'ny toriteny nataoko teto farany hoe samy hafa keny ny olona mahafantatra an' Jesosy sy ny tena manana an' Jesosy. Jesosy tompo manasitrana izy, mpamaolana izy, mahay fagagana izy. Hitantsika zao ry havana fa nisy fotoana Jesosy tompo raha tonga tety ambonin'ny tany, ny toriteny tany an-tany efitra izy nampianatra ny olona tao anatin'ny andro vitsivitsy. Rehefa tena tapotra ny fampianarana de ireo mpianatra Jesosy tompo nanomboka nandeha tany am' Jesosy nanatona anazy ka ny tenina nampita hafatra manao hoe Jesosy tompo, raha vao ny olona hialy eto am'izay fa tany foana ity misy atsika ity fa andao izy eo irahana ho any amin'ny vohatra lavidavitra any mba hitady sakafo hoanina ary mba hitady hevitrano mba hatoriana, satria maro ny olona tao tam'izany amin'ny arivorivony. Jesosy nefa ny teny manao hoe tsy azo ravaina am'izao ny olona fa andao meo hanina izy. Tsisy ninninona atao ry havana fa tsy mofo dimy sy azan-drano roa. Raha ny voalazan'ny Baiboly de hoe nisy tovolahy anankiray tao zay nisy nanana zay mofo dimy sy azan-drano roa zay nefa nozy ny mpianatra avita inona moa zany manoloana andreto vahoaka be debe izay manatrika eto ireto. Nefa no iaho hoe rehefa misy finoana ao amin'ny olona de misy zavatra tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra. Inona ho ianao ny zavatra nitranga
rehefa nataon jesosy tompo nomena baiko ny mpianatra andana ataovy mipetraka daholo ny olona nomena jesosy le mofo dimy sy azan-drano de nisotra an'Andriamanitra izy ka niandrandra lanitra avy eo natolotra ny mpianatra ireny de nizarazaraina tamin'ny olona ny lehilahy fotsiny tamin'izany fotoana zany ny 5,000 mahery ary rehefa ninana ny olona voky avokoa ny olona na ny lehilahy na ny vehivavy na ny ankizy madinika voky ny olona ary rehefa voky ny olona nangonina zay sombitsombo antsisasy lany mbola na feno harina 12 sobika zany ry havana no manambara hoe rehefa tena ao le finoana de misy zava-magaga tsy takatry ny saina ny mpianatra tamin'ny voalohany nisy salasalana ny mpianatra tamin'ny voalohany ohatry ny hoe tsy natoko ny asa lehibe ataon'i Jesosy fa rehefa tao ny finoana de nisy fahagagana an-tranga teny hoe tao faharoa manarakaraka izay ihany koa tsy le mahafantatra an Jesosy fotsiny araky ny teniko teo fa araky le tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 7:7 manao hoe satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ka mino an Jesosy tompo ao anatin'ny fony ka mino anazy ao anatin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanagana azy tamaty de vonjena ianao satria raha manaiky an Jesosy tena ekeo Jesosy androany ekeo tanteraka mihitsiny izy Jesosy tompo raha tonga tetỳ ambonin'ny tany de hitondra famonjena sy fanavotana ho an'ny olona rehetra noho izany am'izao faraparan'ny taona 7 zao miantso anao aho tena ino an Jesosy tompo ary tena anaiky azy tanteraka mihitsiny mba tonga anao ho vonjeny ho tahiny ary mino fahasoavana faharoa manarakaraka izay ihany koa de izao araky le fanambara hoe io ozona io de nisan'ny fototra lehibe mahatonga ny tantaram-piainan'ny olona tsy mety afa-pahoriana tsy mety afaka olana tsy mety afaka ady tsy mety afaka trosa tsy mety afaka tsy fombiazana misy olona nianatra be misy olona mananana izy azy teo aloha fa noho le ozona zay mitatao sy ny tapesitra ny fiainany na de efa tena misy finoana an Jesosy ao anatiny na de efa tena nanapa-kevitra nompo an'Andriamanitra sy vavaka aza izy de tsy vitsy ireo olona ny tsy miova ny fiainany fahoriana olana mandavataona ranomaso fampitehana sakana sy faravana foana fantaniana perako ty hoy amintsika raha tena ao ve Jesosy ry havana izy ve de anao an'izany sakana zany raha tena ao ve Jesosy ry havana de izy ve de anakorotana ny fiainantsika raha tena ao ve Jesosy ry havana de izy ve de andrava na hoe anao sakana zavatra ataonao raha ny tena izy ary de izao mifanoatra am'izany nataony hita hitona fiainana be deaibe ary misoa ny fiainantsika fa saingy izao raha mbola ao le ozina mbola tsy tapaka taka n'ilay lehilahy anankiray atao hoe Kaina zao ambarany bokyny Genesisy atoko 4 de voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa rehefa nanomboka nanozina n'ity lehilahy atao hoe Kaina ity Andriamanitra rehefa namono any ralahany izy de ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Genesisy toko 4 manomboka eo amin'ny 10 ary ho Andriamanitra inona ny nataonao fa ny feon-dralahinao mitarena amiko avy amin'ny tany ko ankehitriny de voaozina ianao hiala amin'ny tany zay honenana izay ny vava itelona ny rany ralahinao na latsaky ny tananao raha miasa ny tany ianao de tsy mba vokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy mprendrena eny ambonin'ny tany ianao hitatsika teto zao hoe nisy ozina notononon'Andriamanitra tamin'ny Kaina satria naninona nanota izy namono ralahiny izy de nozonon'Andriamanitra raha miasa ny tany ianao de tsy avokatra ho anao tsony le tany tsy amenininina ho anao tsony le tany tany aloha melohany natongavany ozina atao amin'ny Kaina nge ka navokatra ny tany nambin'Andriamanitra izy no tahina ny fananany ary zay natonga an'io lehilahy hoe afaka nitona fanatitra vokatry ny taniny satria nambin'Andriamanitra fa tahoarinan'io satria tonga ny ozina de tsy nety tsony ny asan'ny tanany ka hoy amintsika zany tsy maintsy ravana le ozina tsy maintsy tapahana le ozina koa miantso anareo zahay tena ino ary resy lahatra mihitsy hoe tena misy le ozina fa tsy angano tompo na rirarira ny fisiny efa tany amin'ny androny Kaina izay zanak'ry Adamo no efa nisy zany ozona zany ary ny olona misy ozona ao fiainany de tsy mety tafavoaka amin'ny asa tsy mety tena ambinina amin'ny asa tao ravarava sy misakana ka na de fa mba niakatra be ary ny fiainany no le ozona tsy tapaka de sotomy le ozona midina indray ary na de fa mba tena hoe nanana tokantrano milamina tsara ary ny sasany de no le ozona mbola tsy tapaka mety mpanava tokantrano na tsy mbavam-panambadiana de korotana lava no mitokantrano ary de ho ravarava matetika dinio ane zao hoe manaova fandiniana kely tsika zay manana olana ana-panambadiana lava jerevo ny fiainan'ireo mpiray-tapona ny ray aman-dreny reo fianakaviana ivelany jerevo hoe misy rava tokantrano matetika avy eo na misy tsy manambady mihitsy ve ao
de dinio koa ny ianao am'izao fotoana de ampitao am'izay fa tsy hoe raha tsy vitany akory ny fianakaviana rehetrarehetra ao amitsika na hoe tena tsy mahay mitondra vady daholo akory ny rehetrarehetra ao amin'ny fianakaviana misy anareo fa ny tena izy de zao mety le ozona mandrava tokantrano le tsy mavampanambadiana le karazana ozona anankiray zay mpanakorotana tokantrano mihitsy no ao ka raha tsy tapaka io de zao isy olana lava foana ny tokantrano isy olana lava ihany koa eo amin'ny asatsika ka izay indrindra no antony faharotenenako hoe efa nino an jesosy ve ianao nanaiky azy tanteraka kandroso tamy dingana voaloha zay nambarako teo ny tsara indrindra de zao andao tapahana le ozony ka na impirina efa ozy ianao efa mbany tapahany ozony io tsy maninony andao taotsika na de indimy ary mandra-pahafoana an'le izy mandra-parava an'le izy mba hatonga anao anana fiainana vaovao anana fiainana tsara lavitra am'ty faraparany taona 724 ity noho izany mila tena afahana tanteraka mihitsy ny ianao aza mangatakandro tongava mihitsy ka am'izao faraparany taona izao zany de izao ny zavatra lehibe eno tsara izay fiangonana refiandrondrakely zany am'ty faraparanyty am'ty volana desambra ity de zao tena anao fitaomba avaky spesiala mihitsy ho an'ny fanafana ny olona ka na ny fitaomba avaka alakamisy io na ny fitaomba avaka ny atalata am'ray ora sasany reo talata am'ray ora sasany alakamisy am'ray ora sasany de isy fotoana lehibe ataonay foana ny alahady moa zavabe am'y fitora sasany amin'ny folora ary am'ray ora sasany any koa ny tolakandro nisy fitaom-panafana goavana be mihitsy araky ny teniko teo tena spesial ny fotoana ao ataonay ao anatin'ireo fitaombavaka rehetrarehetra reo mandra-patapitry ny volana desambra ry avanao manasa anao zahay tonga ava mihitsy na de mbola tsy niona taminay ranao hatram'izay fa mangataka vavaka amin'ny telefona na miantso anay matetika fotsiny ianao de netieritreretinao hoe niova ny fiainana be de be ny sitrany afaka ny olona fa saingy zao tompoko manasa anao zahay tongava ho avy anatrika amin'ny fitaombavaka zay ataonay fa mino zahay fa anao zavatra lehibe ho anao Andriamanitra am'ty taona ity ka de tongava tompoko ary manarakaraka izay amanaparanako efatra de zao tena tsara aminao de ity mba manasa anao any zay tongava ao anatin'le fitaombavaka na hoe miona aminay mihitsy tongava miona aminay ny vatana mba hafanay mivavaka ao anao hafanay any koa mba anapaka le ozonao aminao mba hafanay any koa mba hirarosoanao mihitsy anonona ny fitain'Andriamanitra ny eo am'ny fiainanao tao anatin'ny baiboly de maro le olona nanana olana nanatona lelan'Andriamanitra nanatona andreo mpanompon'Andriamanitra fa rehefa nataony zany de notain'Andriamanitra izy ka niova tanteraka ny fiainana ny numéro telefona moa zany raha te eona aminay manokana ianao de efa alefa eo amin'ny écran eo any reo ny telefona fanao mifandray amiko ny pasteur Rakotonahary Jean Claude ny fitaombavaka nefa niaraka ny teniko teo hoe ao fiangonana refiandrondrakely talata manomboka am'ray ora sasany alakamisy manomboka am'ray ora sasany ny alahady any ko nefany dia am'y fitora sasany tapany voalohany ary amin'ny folorany tapany faharoa ary tolakandro kosa amin'ny ray ora sasany ao fiangonana refia androndrakely ny fiangonana refia androndrakely moa zay olona mbola tsy mahita de raha ohatra ka mahita anakadim-bahoaka ianao de mandalo amin'iny misy tranombarotra anankiray iny de eo aloloha eo ianao de ahita plaky be amorona lalamby de io le fiangonana refia androndrakely mora hita le izy lalana ohatrany hoe hiakatra ho any Ambotsoa iny zany de manasa atsika rehetrarehetra tompo tongava fa zay tena mino fa anova ny tantaram-piainanao Andriamanitra ka hofaranako ary ny afatra am'izao fotoana izao ka hivavaka ao atsika ny tenako raha marary ianao apetrao amin'ny faritra zay marary anao ny tananao misy olana ve fiainanao apetrao amin'ny fonao ny tananao ary raha afaka mandohalika tena mandolio an-tranonao ao na ny amin'ny toerana zay misy anao any famonjy anao Andriamanitra hivavaka asika tompoko Tompoandriamanitra raiko mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy anafahako nitondra ny teninao teto mamindra fo amin'ny olona rehetra zay nanaraka ity fandarana ity mamindra fo am'izay marary sitraminy aretiny afahana fanaitainany amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona didina ny aretina miala ny fanaitainana amin'ny anaran'i Jesosy miala loharanona aretina rehetra ngotana tsy misy mitoetra anatin'ny tenan'ny olona intsony ny ozona aretina mitaiza sy manaranaka tapahako amin'ny anaran'i Jesosy rehefa namandrava tokantrano sy ny ozona tapahako ary ravaina amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa zany reo ozona rehetrarehetra mandrava ny asan'ny olona mahatonga ny asa tsy mety mahatonga zay ataony ravaravo foanako amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano
ho tahian'Andriamanitra ny amin'ny asany tanany, ho tahiany amin'ny tokantrano, ho tahiany amin'ny fahasalaman'ny olona, ho ambinin'Andriamanitra amin'ny fiainany. De misaotra Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De samy ho tahian'Andriamanitra daholo tompoko a, de mirary soantsika rehetra izany. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.